Lafomba voafa makasika ny fananantany ny antsasa-manila ny mponina ny nosy be dia tsy mahafantatra ny lalàna mifehy ny fananantany avokoa. Mazovana noho izany ny disadisa amin'ity resaka fananantany ity. Misy ireo mividy tany no verimaina fotsiny volany ao anatin'izany, tratry ny fisolokina sy ny afetsifetsena maro samihafa, vokatra izay tsy fahafantarana ny lalàna makasika ny fananantany izay mirongatra ny ady tany vokatra izany ary miafara amin'ny figadranana sy fandravana fananana mihitsy izany. Efa maro ny tranga niseho tahaka izay ny tranga tany an-toerana tany Anosy Be zany io. Manoloana izany dia nikarakara varavarana misokatra ny sampandrarahany fananantany, nanoro ny mpampianatra, nanoro sy nampianatra ny mponina manodidina izay lalàna mifehy ny fananantany izay fanampanazavana makasika izany. Sinavy ireo karazana famondrana izay mahakasika ny tan'olona vita titre. Ao ny famondrana lova, ao ny famondrana amin'ny alalan'ny fifampivarotana, ao ny fanakalozana raha misy olona fanakalo tany, ao koa ny fampanofana tany na hoe location tsotra izay tsy loatra ny 17 taona io na ny location mihoatra ny 17 taona izay ataontsika ihany koa hoe bail amfithéotique izay mety mahatratratra amina 9 taona izy io. Manaraka an'izay ny karazana famondrana sasany koa moa dia eo ny famondrana araka ny didy miafina na koa hoe testament izay ataon'ny olona anankiray ho an'izay olona tia homena an'ilay tany hanaovany didy miafina zany. Inona avy ireo taratasy ilaina amin'ny famondrana ny tanin'olona vita titre dia arakaraka ilay zavatra misy zany raha ohatra ka hoe ohatra raisitsika hoe famondrana lova dia ny zavatra ilaina ohatra dia ny taratasy nahafatesan'ilay olona miaraka amin'ny acte de notoriété na taratasy fanamarinana mampandova, certificat de paiement, ny droit de succession izay alaina amin'ny enregistrement.